Kai vavaka isika rehetra. Andriamanitra Tomponay ny an-danitro, saotra somderanao zahay. No zao andro mahafinaritra omenao anay zao dia ny sabatanao masina. Nanongonanao anay eto an-tranonao. Azonay manandratra ny hira fiterana vavaka. Indrindra ny azonay mandray ny teninao. Manazava izany koa dia anao ny teny Jesosy dia tenenaka ny fombanao. Patao miafatra ho azonay tsirairay. Ka ilay fanandro fahendrena, fanandro fahazavan-tsaina, fanandro fanoloran-tsaina, fanandro fahalalana. Dia ny fananao masina izay fananay fantarananao Jehova no aminay tsirairay. Ka ho vampita tsara ny afatra ro azonay koa satria inazarainao ho anay izany. Dia mitenenary Jesosy Tompo fa mihaino izay mpanomponao. Dia amin'ny anaranao Jesosy rerianao ankatanay izany. Amen. Saotra ny tompontsika ry havana miratra nyity fotoana ity miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny anjara teny ho antsika araka izao Alahady 7 manaraka ny TRINITE izao. Izay voasoratra amin'ny filazantsaraka ny MARKA. MARKA 12. Vakitsika ny 1:7 ka hatramin'ny 4:7. Filazantsaraka ny MARKA 12. Vakitsika hatreo amin'ny 1:7 ka mahatratra hatramin'ny 4:7. Izay manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Tompontsika. Ary nipetraka tandrifin'ny fandatsahan-drakitra Jesosy dia nijery ny fandatsaky ny vahoaka vola tao izy. Ary maro ny mpanan-karena nandatsaka be tao. Fa nisy mpitondra tena malaelo anankiray kosa tonga teo ka nandatsaka farantsakely 2 ankevitry ny vary 20 avy. Ary Jesosy niantso ny mpianany hanatona azy ka nanao taminy hoe: lazaiko aminareo marina tokoa fa io mpitondra tena malaelo io nefa nandatsaka be noho izay rehetra nandatsaka tao amin'ny fandatsahan-drakitra. Fa ireo rehetra ireo dia tamin'ny haben'ny fananany nandatsahany tao, fa izy kosa tamin'ny alahelony nandatsahany tao, izay rehetra nananany dia ny fivelomany rehetra. Ry iray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala, ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika Jesosy Kristy Tompo. Amen. Alahady 7 manaraka ny TRINITE nanjarantsika eto. Raha ny fizaram-potoan'ny fiangonana dia faraparany amin'ny taom-piangonana izany ary ho avy tsy ho ela ny taom-baovao-piangonana indray. Ka eto ny zavatra anjarantsika amin'ity Alahady ity dia ny filazana ireo fanomezana samihafa. Ireo fanomezana samihafa natao tao amin'ny tempolo fahiny ary mbola misy izay ataontsika izany mandraka ankehitriny. Tao ny 10 karena, tao ny antsasaky ny sekely araka ny filazantsara miloa tao. Tao ireo fanatitra samihafa voalaza eo amin'ny Levitikosy 2 ka hatramin'ny 5. Ary tao ny rakitra, ary tao koa ny adidy amin'ny fanjakana. Samy nisy izany tamin'izany fotoana izany ary samy voarakitra amin'ity Alahady 7 manaraka ny TRINITE ity izany. Ka eto moa dia rakitra no anjarantsika. Ary io no nampijereny Jesosy ny mpianatra, nasainy nijery mihitsy avia jereo fandatsaky ny olona rakitra ato dia nijery ny fandatsaky ny olona vola rakitra Jesosy ary nampitany tamin'ny mpianatra ny fahitany an'izany fomba ny olona izany. Ka raha ndraisantsika aloha hevitra ity teny anjarantsika ity dia hoe ny rakitra natao tamin'ny fahafoizana izany nakasitrahan'ny Tompo, na izany nakasitrahan'i Jesosy. Ny fo mahafoy amin'ny fitiavana ka manolotra ny ho an'Andriamanitra no akasitrahana. Fa aza manao tahaka ny fanomezan'ny Kaina. Kaina na dia nanolotra aza dia izao nanjombona ny tarehany. Nanolotra ho an'ilay tompony harena izy nefa tamin'ny tarehy nanjombony, tsy nazava ny fony araka Genesisy 2:5. Ny manome amin'ny fifaliana izany ny tian'Andriamanitra ary manolotra ny fo tokoa. Namparana Jesosy eto amin'izao teny anjarantsika izao, ny olona nahatanteraka an'izany dia ity mpitondra tena ity. Nasain'i Jesosy nijery izany ny mpianatra, samy nandatsaka rakitra ny olona rehetra. Nefa nisy lanjany tamin'ny fijeriny Jesosy azy, fahafantarany azy, nataon'ity mpitondra tena ity. Ny antony, izay tao amin'ny firaketany dia narotsany avokoa, na dia izany aza no fivelomany rehetra araka ny 4:7. Izany hoe ity vehivavy ity nanao be.
raha hoarina amin'ny fananana izay nananany sy ny narotsany dia izy navita be. Fa ny sasany olona dia sosety dia zao araka ny haben'ny fananany ka dia toa sisa toa ambombava zany nataony ary atao izay voatsanambon'ny tanany ny bitika indrindra ary hoy izay sekoly Alahady hoe ny rakizy no matetika mandeha, zany hoe ny madinika ary zany koa no heverina moa fa hoe mety hoe ny madinika no mety, tsy zany anefany fa izay no raiketinao napetrakao nandritra ny herinandro dia zany no entina makao ny tempolin'Andriamanitra ka harotsaka amin'ny mpifaliana. Tsarovy izay nataony Abela, tsy hoe ny habetsahany zavatra natolotry Abela nakasitan'Andriamanitra azy, fa ny fony, ny fiainany ary ny voalohateraky ny ondriny, ny matavy, ny tsara indrindra, tsy misy kilema, zany natolony raha ny Genesis 2:24 mijerena ka nakasitrahan'Andriamanitra izy ka nirakitra ary havana dia zao zavatra efa voaomana ka atolotra ny tompo amin'ny fo tokoa, amin'ny fo mirana, amin'ny endrika mirana ho ny herintsika fahatelo sy efajato na foy manontolo izay tao aminy ity mpitondra tena ity, fa tsy ny apahany, tsy ny ambombava na ny sisa tsilany. Ohatra reo maky ange raha namangy an'i Jesosy any amin'ny taniny hafa azy izy fa tsy any amin'ny taniny, dia zao rehefa tonga teo anatrehan'i Jesosy izy dia zao nanokatra amin'ny fitehirizan-draka noho ny fitantarany Matio azy Matio 4:22 dia nanolotra zavatra ho azy izy dia volamena zava-manitra ary miro, zany ny tsara indrindra natolon'ilay ho an'ny tompon'ilay rena. Fa zao no fananarana mafy omeny Jehovah Andriamanitra raha ny Malakitoko 1:5 minaran' Jesosy ary raha ny jamba no entinareo ho vonoy natao fanatitra, tsy ratsy hoe izany. Ary raha ny mandringa sy ny marary no entinareo, tsy ratsy hoe izany. Atero amin'ny governoranareo nge izany izay manapaka anareo, moa azo sitraka aminy na fity aminy ve ianareo, hoy Jehovah tompony maro. Dia izany tokoa tsika rehefa hanome haja ho an'olona dia ny tsara indrindra. Ka nahoana moa Andriamanitra nomenany sanatria ny ambombava na izay voatsanambon'ny tanana na izay sisa tsilany. Fanatitra tsy misy kilema sy natolotra ny sitrapony sitrak'Andriamanitra, zany hoe zavatra voaomana efa nomanina ary izay no entina, tsy hoe hanao fanatitra tady avampamonjena indray tsika tahaka ny tao amin'ny testamenta no fanakina taloha, fa hisaotra an'Andriamanitra no famonjena efa vita ny tao amin'i Jesosy Kristy izay fisoronana tsy dimbiasana, zany no ataontsika aty amin'ny fanekena vaovao na aty amin'ny testamenta vaovao ka ho marina tsara rehefa avy manao rakitra tsika dia miara mitsangana ka miara miredina hoe ry tompony arena ho fanatitra tsy sitrapo atolotra ianao zao mba raisiko atahinao, amen. Ny amen anie milaza hoe marina dia marina ka tanteraka toy hoe zany mihitsy no zavatra nataonay teo, nefa raha sanatria tsy zany moa kanefa ianao manao marina dia lasa mpandainga atsika amin'izany. Tompony arena Andriamanitra, iny voalaza amin'ny Salamo 4:2 natolony ho antsika zany any anefa zany ka raikitra didy isika amin'ny fitandremana zany fananan'Andriamanitra zany sy ny fanolorana ho an'Andriamanitra araka ny mahazany any antsika. Ny atsasaky ny sekely efa voalaza teo amin'ny filazany tsara meloa teo, io adidy teo amin'ny fiangonana jiosy fahiny takina mihitsy zany ary misy mpendraikitra zany ary Jesosy tena ny aza dia nanome fa tsy manao hoe niteny any izy hoe raha ho aniza moa raha ho an'ny zanaka any anao ve aho nefa so manafitoana aleontsika manao ndeha manjono anao, tsy hoe navelany Jesosy fotsiny am'izao hoe iny azo Jesosy nataony nge nandrombotra ny zany nateny amin'ny volon'ny Petera nateny amin'ny olona natay izay fa ohatra andeha anao manjono dia sokafo ny vavan'izay azan-drano azonao voalohany fa ao misy sekely iray dia aloavy avy amiko avy aminao. Isika koa dia ao anaty fanjakana roa ka misy izay ny adidy amin'ny fiangonana fa misy koa ny adidy amin'ny fanjakana ary io no laharana voalohany amin'ny filazantsara izay tokony hotoriana amin'ity Alahady ity. Nakafanahin'i Jesosy ireo mpitaky hetra tamin'ny andron'ny kaisara Herodianina, ireo mpanompon'ny Heroda zany hoe anao mpampianatra, anao mampianatra tsara ny zavatra rehetra, ianao tsy mizaha tavan'olona, raha manontany ianao zay mety hoe mandoha vola hoan'ny kaisara sa tsy mety.
io moa tenen'i Jesosy hoe lona maka fanahy ahy ianareo aseho ihany vola fandoha dia naseho azy sarin'izy io ankaisara meony azy ataovy koa ny an'Andriamanitra ka eto moa rakitra no anjarantsika manomeza mpifaliana manolora mpitiavana zay efa voarakitra ao ho an'Andriamanitra nandritry ny herinandro homeo an-tsitrapo zany fa zany indrindra ny voalazany matotoko fahinandiny fatelo amin'ny telopolo lao hikatsaka zay sitrak'Andriamanitra aloha dia anampy ho antsika ny zavatra rehetra ny an'Andriamanitra no aloha zany no hitan'i Jesosy tamin'ity mpitondra tena ity tsy nieritreritra zay ho azy itsony izy fa zay voangony narotsany mantolo nafony nomeny ho an'ilay tompony arenany nahazo tera tamin'i Jesosy izy eo amin'ny andiny fatelo amby efapolo ny fiainan'ny rehetra no nomeny dia ahoana ny famporosian'ny Paoly apôstoly raha nanoratra ny Romana toko faharoa amby folo izy andiny voalohany tapany faharoa atoloro ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia zany ny fanompomana tokony ataonareo zany hoe eo ny fanolorana ny tena sy fananana ho an'Andriamanitra ho fideran'Andriamanitra ho fisaorana azy ho fankasitrahana azy nanolotra mpifaliana ity mpitondra tena ity ka nahazo sitraka tamin'Andriamanitra ary raha mandinika ny Koritianina faharoa toko faharika amby folo andiny fahavalo isika fiangonana tany Makedonia fiangonana vao naorin'i Paoly vao aingakaingana ka raha nisy ny antso avo fanampiana an'ireo mino tany Jerosalema dia nangataka ndray anjara koa ireto mino tany Makedonia reto na dia vao niorina aingana azy izy ka dia hoy Paoly ny tenany natolony aloha ho an'Andriamanitra ary ho anay koa ka dia nangataka azo anjara andray anjara amin'izao fanomezana ho an'ny mino an'i Jerosalema izao izy dia hoy Paoly raha manohy ary amin'ny Koritianina faharoa toko faharika amby folo andiny fahavalo namaby fiangonana sasany aho izy anompoana anareo azaoko manompo anareo dia fiangonana hafa no mamatsy ahy dia ny Makedoniana zany fa ny Koritianina tsy mahalala zay tokony ataony amin'ny tia mpanompon'Andriamanitra izay miasa atao amin'ity fanolorana tsitrapo zany ny sitrak'Andriamanitra ary fanolora tena aloha dia anaraka ho azy ny sisa rehetra riavana men'Andriamanitra antsika ny zavatra rehetra ka ento manompo azy zany raha nisy toko faharoa amby telopolo teo zay nivakina tamintsika dia ny voalohany fitrany fahavalo dia zao nomen'Andriamanitra maso ahita siofina iaino isika ary foalala ka aoka tsy ny mpifetsy no dokafana hoe mahavita be na mahafoy be koa manolora ny foara fo mazoto fotsotra toy ny mpitondra tena ity fa zany no azo sitraka eo anatry Andriamanitra samy nitoloran'Andriamanitra firanana isika rehetra ka dinio tsara zay hatao sao dia latsa-danja ny an'Andriamanitra zay tompo ny zavatra rehetra fa izy nanome atsika fatra tsara sady hitsana ho ampifotsika anie indrindray moa tsika tsy mahay mankasitraka fa nomen'Andriamanitra atsika zao fatra tsara sady ahitsana zany nomeny atsika dia nio ange ny Eksodosy toko fahinamby folo andiny fahinamby folo sy ny manaraka nanomezan'Andriamanitra ny mana tany anefitra raha tany anefitra ny zanak'Israely tamin'izay fotoan'izay dia manangona ianareo raha hivata ome ravy isan'olona dia taovarany zany ny fatra ny tokony angononareo dia misy moa ny nanangoango be namory be dia be ary misy ny tsy naharaka firy fa kely ny voangona kanefa rehefa nafatra dia zao tsy nihoatra n'izay tandrify zany hoe sasapoana zay nanangona be nefa tsy reraka na maty antoka koa zay nanangona kely fataroy Paoly apôstoly raha nananatra ny Timoty izy ananatra ny fiangonana tany Efesosy koa fa tsy nitondra na inona isika raha tonga teto tany ary hitondra inona moa raha miala eto io no anatra nataon'ny Paoly apôstoly zany hoe mba ialana amin'ny fanahina sy ny fahirana dia sao amatoky ny fitondran'Andriamanitra Timoty voalohany toko fahinandiny fafito milazana zany tsarovy koa ilay mpanankarena niezaka mafika namboly na vokatra be na nitatra trano mihitsy azy liko toko faharoa amby folo andiny fahinamby folo sy manaraka ka ary hatreo ny hevitry tena fa hihinana amin'izay kanefa hoy ny tompo adaly ianao anio alina no alaina aminao ny fananao tsy nisitraka tamin'izay ny sasarany akory izy niala tsy nitondra na inona maty koa manana fo mahafoy ary manolora mpifaliana fa izany nisitrak'Andriamanitra midika ho fikomina amin'ilay tompony arena ry havana ny fanaovana mpimamba na ny sanatria
fanaovana mamy fovelona na mamy hianina tanana ka zay everina ho fananana dia fihinana ho an'ny tela tsy ho afaka manolotra akory manome ho an'Andriamanitra ny mijery ny namana satria miheviteny anareo sarovy ny teny nataon'ny Davida mpanjaka ny Jerosalema fahiny mpanjaka ny Israely fahiny raha ny tantara voalohany toko 720 andiny 412 sy ny manaraka raha nanankona ny reo fa zavatra entina manamboatra ny tempolo izy ka nanolotra n'izany teo anatren'Andriamanitra dia hoy izy aminaran'i Jesosy fa zinona moa ao Andriamanitra ary zinona moa ny oloko no azoanay hery hanatitra toy izao fa avy aminao ny zavatra rehetra ary avy taminy ianao ihany nanomezana ianao isaorana ny anaranao izany hoe men'Andriamanitra antsika ny zavatra rehetra kanefa tian'Andriamanitra antsika hanolotra ho azy satria zany ary tsy mamitsika very avana raha ny zanakatsika manolotra zavatra ho antsika mamitsika izany toy izany mihoatra n'izany Andriamanitra satria na tsika na dia ratsy azy mahalala n'izany Andriamanitra ilay tsara sady tompony zavatra rehetra mahalala mihoatra izany koa manana ary fo makasitraka an'Andriamanitra izay mametraka ny fananany amintsika tompony zavatra Andriamanitra ny zavatra rehetra Andriamanitra raintsika fa tiany hanolotra ho azy isika zanany mahafinaritra azy zany ka manomeza any Jehova ry zanak'Andriamanitra tsy ataon'i Jehova ho mitovy eny ny manompo azy sy ny tsy manompo azy toy ny tsy fitovizan'ny marina sy ny meloka hoy ny mpanoratra ny Malakia toko 7:7. Andriamanitra tsy mba tsy marina ry havana ka sanatria no dia tsy hita ny fanatitra ny sitrapo ataontsika indro mianjaanja eo anatrehany na ny manolotra mpifaliana sy manome am-pitiavana ary tena hitany koa ny manao mamy fovelona manidy tanana samy hitany zany inona mba tianao ho hitan'Andriamanitra eo aminao eo amintsika tsirairay hevery fa samy andala eo anatrehan'Andriamanitra sy ny fitsarany isika rehetra ka hampamoaka ny amin'ny fitantanana sy ny fitandremana ny fananany izay natorony atsika izy ahoana ny azoantsika antoka tsara ny amin'ny fiainantsika amin'izany tsarovy ary havana tian'Andriamanitra isika nitokisany sika satria manina zanany asany tanany adidiny koa miova amin'ny fanavaozana ny saina fataro ny sitrapon'Andriamanitra izay tsara sady akasitrahana ny marina fa izay ataontsika dia izao ataovy amin'ny fitiavana ataovy amin'ny fotsotra ary amin'ny fo mirana makasitraka ny fitondran'Andriamanitra Jesosy mampijery antsika ny ataontsika tsirairay toy ny nataony tamin'ny mpianatra tamin'izay teo ampatanjahan-drakitra tamin'ity fotoana ity ampijereny antsika an'io zany dia ho hitan'i Jesosy ary itsika koa mahalala ny nataontsika dia izao sitrak'Andriamanitra ve lesa sanatria tsy sitrany engane mba hakasitrahan'i Jesosy ny fanatitra izay ataontsika mba azo sitraka amin'ilay tompony harena isika rehetra amin'ny fanolorantsika ny rakitra izay ataontsika amin'ny fotoana rehetra fa tsy amin'ity andro ity ihany ka mba ho marina tsara lay hira tononontsika raha manolotra ny rakitra isika hoe ry tompony harenao fanatitra sitrapo no indro atolotra ianao zao raisoka mba tahionao amen vonatra ny eo an'Andriamanitra raisana ka ry fanahy masina izay hatramin'nytondraka ho mandrak'izay amen raisiny fitahina ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray fampiraisina sy fampiambonana fanahy masina ho aminao rehetra hatramin'izao ko mandrak'izay